taoriny ny fanambarana nataon'ny vondrony syndika mpiasa-panjakana na ny CSM ny faran'ny herinandro lasa teo dia isy ny fiaonam-be ho tanterana entina hijerena akaiky ny fanatanterana ireo fangatahana sy ny fitsinjovana ny satan'ny mpiasa-panjakana. Iroso amin'ny fifampidiniana ny fitondram-panjakana sy ireo solotena mpiasa-panjakana taorian'ny fanambarana nataon'ny vondrony syndika mpiasa-panjakana na ny CSEAM ny faran'ny herinandro lasa teo. Araka ny fanazavana ny Tenandriamatoa Avimana tale kabinetra ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy dia tsy atao ambany zavatra velively ny asa-panjakana eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny zany ny zavatra mahakasika ny zony mpiasa sy ny tombotsoany ka mivoaka na miala amin'ny ataontsika hoe misy fanitsakitsahana zony olombelona ao anatiny, misy tsy fanarahana ny fifanarahana eto anatiny araky ny lalàna na iraisam-pirenena dia ny lalàna no mihatra avy hatrany ary satria lalàna no mihatra dia mazava ho azy tsy atao ambany zavatra ny fijerena ny zo sy tombontsoany mpiasa-panjakana. Natefa ihany koa tamin'ny solombavambahoaka izany fanambarana nataon'ny CSEAM izany ary nanamafy filohan'ny voamera misahana ny asa-panjakana eo anivon'ny antenimera-pirenena fa misy ireo teboka izay voafaritra ao anatin'ny teti-bola-panjakana 524 saingy ilaina ihany koa ny fampiresahana. Ao anatin'io teti-bola-panjakana io aloha zany dia efa misy vola natokana ho an'ny asa-panjakana zany dia misy ihany koa teti-bola izay nataon'ny président zany toy ny fanao isan-taona any amin'ny hoe cadeau ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra zay ho teneniny rehefa ao anatin'ny voalohany taona zany zay zavatra zay. Dia rehefa nijery tao anatin'io zany zay dia misy ihany koa nefa voakasika ao anatin'le hoe reclassement isika nefany tsy afaka ny anao tery vaimanta ny fitondram-panjakana na dia atao ara hoe filan'ny vahoaka zany ny fonctionnaire ary enina indrindra reny etaeta reny izay ombonako hevitra amin'ireo syndicat ny mpiasa-panjakana izay manao antso miatefa aminay solombavambahoaka ny amin'ny anatsarana ny karama amin'ny mpiasa-panjakana dia izy tokoa ny fivoriana izay ho ataoko hiantsonana izy ireo zany ato mihitsy ifampiresahanay hoe inona no resaka tokony etaeta avy any amin'izy ireo dia inona marimaritra iresana tokony ifampiresahanay sy hoentina any amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ho amin'izy ireo fa tsy afaka ny anao tery vaimanta nefa na izany zany satria rahantsika malala fa ny fitondram-panjakana dia vao tao anatin'ny krisy isika malagasy miara-mahita an'izany. Marina fa anisan'ny fangatana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny CSEAM ny fampiarana ny marika raha matokana na ny cri indiciaire unika ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra eto Madagasikara.